ka ny voalohan'ny volana jiona teo nahitana azy ireo ny varotra ny sainam-pirenena malagasy miezaka manitatra ny fomba anehoana ny sainam-pirenena amin'ny alalan'ny fomba fanjairana azy izy ireo ao ny saina kely ao ny saina miendrika fanion fa ifarombonan'ireo mpanjaitra eto amin'ny tsenan'ny sotry ny fanjairana ny sainam-pirenena malagasy eto ny manao varotra ambongadiny ary misy ny manao varotra ny tsinjarany manjaitra fotsiny fa n'olony tony dia manjaitra fotsiny izay eto misy mpakamary ihany taminay efapolo eo ka hatramin'ny 50 ny saina voazaitry ny mpanjaitra iray isan'andro 200 ariary raha saina kely ary 300 ariary ny saina antonontonony 400 ariary ny saina lehibe iray io no vola azon'ireo mpanjaitra amin'ny saina iray ka arakaraka ny vita ny vola azon'ireo mpanjaitra ireo Navy fahatanteraka atrikasa mendrika fiofanana ny tanterahana tao amin'ny efitrano malalaka fitsarana ambony anosy ny rano lasa teo naritra efatrandro ny faharetany izany eo amin'ny samy mpitsara ao anatin'ny filakevitra ambony mpitsara Joseline Tsiava ihany no mitatra izay. Naharitra efatrandro ny seminaire miendrika fiofanana natao teto amin'ny lapan'ny fitsarana ambony teo amin'ny mpitsara mpikambana ao amin'ny filan-kevitra ambony ny mpitsara. Nahitana fifanankalozana traikefa teo amin'ny mpitsara avy amin'ny filan-kevitra ambony ny mpitsara frantsay sy malagasy ary nanamafisana ny fomba anatsarana ny asa sy ny fitsarana. Nararotana zany fotoana zany mifanankalozan-kevitra tamin'ny fanao ny hafa ka misy ny solotena avy amin'ny conseil supérieur de la magistrature anankiroa izay nalefa ny firenena frantsay ny fanjakana frantsay mba niaraka ny dinika teto isika fa ny roa andro voalohany zany dia fifanankalozan-kevitra tamin'ny zareo ireo miara-mijery ny fanao sy ny fomba mety satria iarahantsika malala fa ny fototra iorenan'ny lalàna frantsay sy ny lalàna malagasy dia mifanakaiky. Ny roa andro nanaraka an'izay kosa dia natao dinika ny fandiniany samy tsara eto ny toerana nandinika ny fomba hoentina manasara sy ny fanakianana izay hita rehetra hanatsarana ny fomba piasa ny conseil supérieur de la magistrature nafana dia nafana ny adevitra ary ny afara tamin'ireny tolokevitra voalazainy teo androany ireo hatramin'ny fieritreretana misy ny aza hatramin'ny fandovana ny texte izay nifehy CSM amin'izao fotoana izao mba hanasarana koa ny fomba piasa. Nararotina teto ny nangata-panazavana mikasika ny vinavina anaovana extradition ny filoha Marika Ravalomanana tamin'ny ramatoa ministry ny fitsarana. Azo atao tsara ny extradition ary misy nametraka amin'ny fanontaniana no azo natao izay ka maninona ny miandry ela be nareo vao hanao ny extradition dia tsika ny manamarika fa manao extradition ona zany tsy moramora indrindra ny filoham-pirenena taloha satria faindron-draha voalohany indrindra dia ny sécurité ka raha mbola sécurité tsy azo antoka ka raha sanatria ka mba mipotapotaka na misy borabory mety andany intsony tamin'izany mety hoe ny vahoaka mety tsy voafehy ame sentiment na nina tena leo aloha midinena kaikikakaika ny mikasika ny sécurité anatrika an'izany fitsarana zany fananganana extradition. Ny extradition ny tiako marina fa ilay fifandraisana araky ny relation zany sady tsy vita hoe diplomatika fa mbola koa opération piaramiasa juridique opération ara-tanàna amin'ilay tany hialoka alofan'ilay olona tsaraina Madagasikara sy Afrique du Sud nefa tsy manana coopération juridique. Saposika nanaraka ny vaovao mahakasika ny fankalazana ny fahadimy amin'ny fitopolo amin'ny zato taona ny baiboly malagasy miaraka amin'ny Michel Randrianarvelo sy Fitsoandra Maservelo. Ny baiboly malagasy no nisantatra ny fandikana amin'ny tenin-drazana ny baiboly rehetra raha taty Afrika. Voadika amin'ny dikanteny telo karazana ity baiboly malagasy ity tato anatiny 570 taona ny siany. Natao tamin'ny dikanteny protestanta tamin'ny 20 Jona taona 530 teto Madagasikara no nanontany azy izany hoe nifanindran-dalana tamin'ny fisiany trano printy. Indimy natao fanitsina io dikanteny protestanta io ary mieritreritra ny hanao fanitsina fanenina amin'izao fotoana izao. Dikanteny baiboly manaraka ny dikanteny katolika
natomboka tamin'ny evanjeliny Lioka izany fandikanteny izany ary tsy vita tanteraka ny fandikana rehetra raha tsy taty amin'ny taona 730 nandalo fantsina ihany koa io. Ny dikanteny iombolona ny dikanteny fahatelo ny baiboly malagasy izay natomboka tamin'ny jolona 570 nahatra dia nahatra ny fandikanteny satria ny taona 13 vao voadika tanteraka ny satrany moa ny fantsina. Ny soratra masina nadika avy amin'ny teny hebreo sy grika. Zay no volazo avy amin'ny teny hebreo sy grika. Ary tsy misy tokoa manontany hoe maninona io boka Kristina sy ahitsy ity dikateny ity. Miantony dia satria antony vitsivitsy ny fombo ny fahalalana momban'ireo hebreo sy grika, soratra masina hebreo sy grika nandrafana voalohany soratra masina ireo. Zay antony anankiray voalohany. Antony faharoa, ilay teny malagasy toa amin'ny mateny velona azy dia mandray voambolana vaovao ary manary voambolana zanainy. Peut-être voir le cas des découvertes ny Qumran tamin'ny fitony vaopolo sy valopolo. Amin'izao fa 570 taonan'ny baiboly malagasy zao dia tsy atao mandalo fotsiny izany. Santarina amin'ny fampirantiana ny tantaran'ny baiboly malagasy amin'ny 2 Jona izao etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina arahana fivoriam-be faha-13 ny fikambanana mampialy baiboly malagasy. Ny 13 Jona dia ny lohabary an-dasy raisiny pirenena. Misy ny toerana manamarika manokana ny tantaran'ny baiboly malagasy eto Antananarivo sy ny manodidina azy ho fantarina amin'ny fizahantany ara-baiboly io. Nanomana manokana baiboly ho an'ny miaramila ny fikambanan'ny mpiara-mamaky baiboly malagasy, tsy hoe baiboly hafa na dikanteny hafa fa ny foniny no atao mitondra loko sy endrika manamarika ny miaramila. Ao anatin'ny fanompompivavahana iraisam-pinoana iarahana amin'ny FFKM amin'ny 20 Jona ho Antsahamanitra no anorana amin'ny fomba ofisialy io baiboly ho an'ny miaramila io. Famaranana ny faha-570 taonan'ny baiboly malagasy, ny fanompompivavahana lehibe sy ny famoahana haji faha-570 taona ary ny takariva concerta klasika. Alantsika eto anatin'ity vaovao manaraka ity kosa ny mikasika ny Allée des Baobabs eto Madagasikara izay nanaovany CFI fanadihadiana manokana. L'Allée des Baobabs anisan'ny toerana be mpitsidika eto Madagasikara. Misy karazany valo maneran-tany ary enina amin'ireo ny tsy hita afa-tsy eto Madagasikara. Misy amin'ireo baobab ireo no mahatratra 500 taona, 1000 taona ary ankoatran'izay tsy fantatra. Efa miamiana rahateo izy ireo amin'izao fotoana izao. Any amin'ny faritra andrefan'ny Madagasikara iny ohatra any Morondava dia anisan'ny manimba sy mahafaty azy ireny ny tanimbary satria dia mifanakaiky eo. Amin'ny fotoanan'ny orana mantsy dia mitahiry rano ny baobab izay ampiasaina amin'ny fotoanan'ny haintany. Noho ny fisian'ny tanimbary anefa dia tondraka mandavan-taona ireo baobab any ka simba ny fakany. Taloha dia nahavokatra be ireto tanimbary ireto. Hatramin'ny taona 2012 mantsy dia nisy famatsin-drano avy amin'ilay orinasa mpalodina siramamy teo akaikiny. Rehefa niraisin'ny fikambanana fanamby anefa ny fitantanana ny Allée des Baobab 3 taona lasa izay dia tsy azo nambolena vary intsony ny manodidina. Na izany aza anefa dia nisoloana fambolena tsaramaso sy voanjo. Tany am-boalohany dia tezitra aho ity mpamboly ity satria tapaka ny fidiram-bolako. Amin'izao anefa dia faly aho satria afaka miaina ihany. Nahazo tany sy famatsim-bola anamboarana lakan-drano mirefy 20 kilometatra ny fikambanana fanamby. Anisan'ny manavitra ireo baobaba ihany koa ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany any an-toerana. Nanao fanadihadiana manokana mikasika ity hazo mystère ity i Olivier teratany vahiny iray miaraka tamina siantifika. Karazana aktivité roa no atolony ho an'ireo mpizahatany dia ny fiakarana eny ambonin'ny baobaba mba ahatazana ny manodidina. Faharoa ny fametrahana hamaky izay ahafahana matory eny amin'ny hazo amin'ny alina. Hatramin'izao aloha dia mandalo fotsiny ireo vahiny maka sary. Misy ihany koa ny fivarotana kely sy ny parkina androavam-bola izay fidiram-bola ny romponina any an-toerana. Madana ny vaovao zahoalina izao misaotra nareo nanaraka izany hatramin'ny farany haingo sofiny aina no anotra ny vaovao amin'ny fiteny frantsay ny tena kosa manome fotoana amin'ny rapitso indray veloma tompoko.